andro ary hoy ianao hoe anany ady ary ny anareo kosa anginy dia ampianaro izay Andriamanitra tena hoe hitoky aminao tokoa ho anatin'ny ady izay lalovanay ampatsiahivo anay hoe tsy miady amin'ny nofo amandray izay fa miady amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra ka noho izany dia ianao no ekinanay ao anatin'izany fa tsy vita ny herinay samirery izany dia ampatsiahivo anay ihany koa tompo hoe niantso ny anaranao anatin'ny adinay ino anao amin'ny fotoana rehetra na ao anatin'ny sarotra na ao anatin'ny mora tompo. Amen. Mamuzi
seza fiandriana ianao ilay ihany koa fa mananaina rehetra dia raha ho anao Andriamanitra ary tena hoe sarobidy ho anay ny fahafahanay manantona eo amin'ny seza fiandriananao ry mpanjaka ny mpanjaka nampatsiahivo anay hoe tsy tokony ho raisinay zavatra maivana fotsiny zany hoe mahazo manantona anao afaka mitsangana manoloana anao afaka mitondra ny fitsahoanay manoloana anao aoka ho zavatra mahatalanjona anay foana zany aoka ho zavatra mampatahotra anay ihany koa nefa satria masina ny seza fiandriananao Miracle.
izay tokoa ve ny ao anatinao amin'izao ora sy fotoana izao hoe tena torotorony amin'ny fikasihan'Andriamanitra, fikasihan'ny fanahy masina. Ho ny mifanatrehany eto amintsika tsiraray avy androany. Sa hoe lasa hira irahantsika fotsiny ilay izy androany. Eto Andriamanitra, eto izy amin'ny alalan'ny fanahy masina, eto izy. Raha misy olona telo mivory amin'ny anarako izy dia eo afovoany aho. Izay etaitsika izay dia raha afaka manandratra ny tananao ianao dia asandralika andrandrao any aminazy mihitsy alohanao. Ao iandrandra any aminazy, ianao no ilanay, ianao no irin'ny fonay, ianao reny any, ianao reny any tompo, ianao no irin'ny fonay, ianao no irin'ny fonay. Ianao no ilay, ianao no irin'ny, ianao ianao no irin'ny foko, ianao tompo, tariwa hitana no masalantsika mafy any magnetaentanao sa tompo, ianao hoe tsy ozona akory ny asa. Raha mijery eo amin'ny Genesis toko faharoa dia eo amin'ny Genesis toko fahafito zay vao tafiditra ny fahotana. Genesis toko fahatelo ao amin'ny toko faharoa nefa dia nomen'Andriamanitra asa i Adamaseva. Aninona ny asa napetraka tany Adamaseva? Hitandrona ny sa, hikarakara ny sa, aninona ihany koa? Asa be ny rehetra izany manome anarana biby zany e. Anisan'ny asa nomen'Andriamanitra anazy hanome anarana biby samihafa, hanompo ny zavaboary, anjaka,
anisan'ny asany men'andriamanitra ny iadama ihany koa ny tarika ny eva hasy zany fa indrisy rehefa tafiditra ny fahotana amin'ny Genesis 3 dia nampiova ny fomba fijerintsika ny momba ny asa izany. Dia nanomboka teo amin'ny Genesis 3 io zany nanomboka niova ny fisainan'ny raha olombelona ny momba zany asa izany. Ary mazava ho azy Andriamanitra nanozona ny olombelona ihany koa hoe niatsembohan'ny tava no hihinanana manomboka teo. Dia zany hoe tsy ho asanao io no olana fa ny fahotana no olana. Ny fahotana no mahatonga ny ho asanao io lasa sarotra. Manahirana, tsy mampite hieritreritra rehefa hieritreritra ny latsinay izany dia vakivy. Dia ny fahotana no anisan'ny responsable angezabe fa tsy ilay asa no olana ao anatin'izay. Satria ny asa dia tena mifanohitra amin'izany mihitsy hoe fitahiana ny asa. Raha ohatra ka ozona ny asa dia tsy ny asa Andriamanitra. Fa fantatsika fa Andriamanitra dia miasa mandraka ankehitriny raiky miasa ozy izy Jesosy. Za dia miasa mandraka ankehitriny. Fanahy masina miasa eo anivontsika. Ekaneka mbola anisan'ny olona mbola iasan'ny fanahy masina ianao. Amen. Mandresy lahatra anao ny amin'ny tsy fihetezanao io izy. Dia tianao amin'ny toerana tsara kokoa ianao. Ohatran'izay koa amiko. Fa raha ho niozona ny asa dia tsy ny asa. Jesosy Kristy tsy ny asa. Fanahy masina tsy ny asa Andriamanitra ray. Ny planin'Andriamanitra dia ny ampijoro ny fanjakany ho amin'ny voninahiny. Izay ny planin'Andriamanitra. Ampijoro ny fanjakany. Ny hirahirana izany tsika mijoro ny fanjakany tsy haharodana. Dia tamin'ny fitafian'i Kristy ho nofo ny asan'i Jesosy teo amintsika ary indrindrandrindra ny teo anivontsika olombelona tamin'izany fotoana izany ary indrindrandrindra ny fahafatesany sy ny fitsanganany no nanomboka na ny santatra izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary amin'ireo olona mino ny Kristy no iasan'ny fanahy masina ary ireo no mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ozy isika efa nianatra isika angamba tamin'ny herin'ilay hoe ao anatin'ny fanjakana deja sy ny pas encore isika. Ny efa sy ny mbola tsy ao anatin'izay isika. Dia fantatsika hoe tsy mbola amin'ny fahatanterahana izay fanjakan'i Kristy izay fa eo anivon'ny fiangonana no tena ahitantsika an'izay fiasan'ny fanjakan'i Kristy izay. Eny manjaka izy ary afaka ny manao izay tiany atao izy erak'izao tontolo izao. Fa mbola eo ihany koa ny fiasan'ny fahavalo izay miasa manao izay andreseny lahatra ny olona tsy ino an'Andriamanitra. Fandray androany ho tonga ny farany. Dia ao anatin'ny fahatongavan'ny farany io no fanombohan'ilay fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra. Dia ao anatin'io ampitsahatra ny ranomaso izy. Misy amintsika eto na dia ny asa fotsiny ara dia efa tena an-dranomaso no hiatrehana ny asa. Ampitsahatra ny aretiny izy. Misy amintsika eto tsy afaka ny anao aratsaka ny sandavan'ny asa tokoa satria noho ny amin'ny aretina maro samihafa. Ampitsahatra ny fahafatesana izy. Ary manomboka eo no fahafenon'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny lanitra vaovao sy ao amin'ny tany vaovao. Ka verikany mbola ao anatin'ny fanjakan'ny efa sy ny mbola tsy isika izao aloha. Izay ilay fanantenana miazona antsika ao aloha ao. Fa tamin'ny herinandro lasa teo ny ala nihirahiritsika tamin'ny lahady lasa teo hoe Jesosy koiny tsy hamitaka fanantenako tsy ho levina. Dia tonga izay fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra izay fa hatreto aloha dia tsy ao amin'ny fahafenony izay fanjakana izay iainantsika izay. Dia miaina amin'izao isika amin'ny maha kristianina ny olona anankiray dia
lasa mpandray anjara amin'ilay tantara tokana lay nresary tary ambony isika privilège tsika zany ao anatin'izao fanjakana mbola tsy izao dia efa tsy mbola tsy dia anatin'ilay mpandray anjara amin'ilay tantara tokana lay nresary tary ambony isika dia ilay tantara n'Andriamanitra. Fantatrao ve fa tontolo hafa mihitsy ty tontolo nidiranao ity? Raha tsy fantatrao dia mila miova ny fomba fisainanao. Fa rehefa miditra ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra zay ianao nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao miaina an'ilay fahateraham-baovao izay niresahana tamin'ny alahady arivo dia tantara hafa mihitsy no hidiranao. Fomba fisainana hafa mihitsy ny fomba fisainana adoptenao ao anatin'izay. Dia ozy izy ianao hoe ny fiainanao izay ohatrany tsy mahaliana loatra raha ny fijerinao azy dia lasa isan'ny tantaran'Andriamanitra. Ozy isika hoe iza moa zany ny s'intéressé amin'izay fiainana. Fantadio fa rehefa niditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia lasa isan'ny mpandray anjara amin'ilay tantaran'Andriamanitra. Miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika sa tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra? Dia misy tantara soratantsika miaraka amin'Andriamanitra. Marina fa tsy ao anatin'ny Baiboly 900 boky zany fa misy tantaran'Andriamanitra izay ianao no anisan'ny mpandray anjara ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia dikan'izay tokony hiova ny fomba fisainanao izy ianao hoe tsy mahaliana ny avy fa tena manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra. Ninona toerana misy ianao, ninona asa sahaninao dia tena manan-danja lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany. Satria ny filazantsara no fototra sy ivo ao amin'izany fanjakana izany dia io filazantsara io no tokony mivoy ny fiainanao ray manontolo ao anatin'izany ny fiainanao arak'asa. Amen. Raha mieritreritsika dia ny ampahan'ny ora lanitsika any ampiasana dia be lavitra no ny ampahan'ny ora lanitsika ao an-tokantrano. Tsy kotintsika ilay hoe matory fa ilay hoe isika ilay mifo eny. Dia any amin'ny toeram-piasana no lanitsika betsaka indrindra farafaratsiny 7 ora eo misy mahery misy latsaka n'izay. Na ihany koa mety ao amin'ny renim-pianakaviana ianao dia ozy izy hoe za zany tsy tafiditra anatin'izany fa tafiditra tsara mihitsy ianao fa tena ao anatin'izay ihany koa ao amin'ny tokantrano ianao no tena miasa sehatra ny asanao zany io. Dia na mandray karama isika na tsy mandray karama ohatran'ny renim-pianakaviana izay miasa ao an-trano izay tiako tenena amin'ilay hoe renim-pianakaviana. Na nofidianao na nasaina tsy maintsy ataonao na aty am-piangonana na ivelan'ny fiangonana any ampiasana dia tokony hoentinao hoentisika amin'ireo sehatra rehetra ireo ny filazantsara. Amen. Mpampianatra, mpiasa-panjakana, mpandraharaha, mpitondra fiara, mpiasan'ny zone franche, mpitatana orinasa, mpirotsaka tsitrapo, renim-pianakaviana, ireo voatonoko rehetrarehetra ireo dia hoe izay rehetrarehetra izay sendra mba kristianina ve ianao sa kosa hoe ianao ilay voavolavolan'ny filazantsara amin'ny andavanandrom-piainanao mihitsy. Dia eo isika ilay mametraka an'ilay izy hoe ianao ve kristianina mpandraharaha sa mpandraharaha kristianina? Kristianina mpiasa-panjakana sa mpiasa-panjakana kristianina? Fa misy tikany daholo izany rehetrarehetra. Kristianina renim-pianakaviana ao an-tokantrano miasa ao an-trano sa renim-pianakaviana miasa ao an-tokantrano sendra mba kristianina?
fa manova zavatra be dehibe zany rehetrarehetra zay mahatonga anako miteny foana ihany koa hoe izaho dia kristianina malagasy fa tsy malagasy kristianina mandeha mialoha ny maha-kristianina zay vo ny maha-malagasy aho fa izao arak'ilay rehetrarehetra voaresaka teo zay dia azoan'ny fanjakana isika tsy azoan'ny fanjakana eto ambony tany fa azoan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Amen. Ambasadoriny fanjakan'Andriamanitra isika any amin'ny sehatra rehetrarehetra zay misy atsika any. Ary satria 7 ora ny lanetsika any amin'ny toeram-piasana dia fantatsika ary napetraka Andriamanitra no sain'Andriamanitra mihitsy hoe ho apetraka eo amin'ny toerana io ianao mandritry ny 7 ora mba hisin'ny fiatraikan'ny filazantsara eo amin'ny toerana io. Amen. Mety tsy kelikely, mety anatin'ny mahafaitra aminao ny miaina maha hoe ao amin'ny toeram-piasana io ianao amin'izao ora sy fotoana izao, fa mitohiza ihany satria azoan'ny fanjakana ianao. Vao tamin'ny maraina vavatra ny vakiko androany maraina dia ilay hoe sambatra ny mpampiavana, sambatra ny peacemaker, dia ianao ilay mpitondra ny fiadanan'Andriamanitra ao amin'ny toeram-piasana io. Amen. Satria Jean ambasador ny fanjakan'Andriamanitra isika. Planin'Andriamanitra mihitsy ny andanianao ny 7 oranao ao anatin'ny herinandro ho eo amin'ny toerana io. Ary mamela ilay fomba fiasantsika ho dindro tsara amin'izay mpiara-miasa rehetrarehetra isika ao anatin'izay satria fantatsika fa ambasador ny fanjakan'Andriamanitra isika. Fomba fiasa zay ovain'ny filazantsara, ovain'ny fahatakaratsika ny filazantsara. Dia misy teboka anankitelo raha tsika mijery ny teboka voalohany amin'ilay izy somary tsy mifandanja kely ilay izy satria andany fotoana kokoa ako amin'ilay teboka voalohany ary fotoana vitsy kokoa ny amin'ny teboka faharoa ary tena vitsy ilay ny teboka fahatelo. Donc itsika eo amin'ny Kolosiana 3 teny andininy 2:20 ny teboka voalohany dia hoe ny filazantsara dia manova ny motivation hiasantsika. Masoratana kely izay azafady rava. Ny filazantsara dia manovana ny motivation na hoe ny antony hiasantsika na ny fo manosika amin'ny fiasantsika. Kolosiana 3:20 ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Amin'inona hoe amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo imaso tahaka ny mpila sitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra anisy ny tompo, matahotra ny tompo. Ianao samy aka tontolo anankiroa isika satria manao tsika asa fanompona mbola horesahako moa zay re hoe mahasa fanompona izay ny any amin'ny toeram-piasantsika, fa ato ihany koa isika misy asa izay ataontsika eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana. Matahotra ny tompo izy. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'inona? Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. 5:20 satria fantatrareo, tsy piotsaro raha ohatra ka misy baiboly ao aminao, fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny. Fa mpanompo any Kristy tompo ianareo. Be dia be ny zavatra tonga dia tena tokony hipetraka amin'ny laoniny, amin'ny fomba fijerintsika sy ny motivation atsika amin'ny asa. Fa kaiky ianao tia farmasianina mpanompon'ny tompo rahalahy tsy anonona fa sao dia lasa ohatran'ny manana fa any amin'izay sehatra hiasantsika rehetrarehetra dia mpiasa amin'ny tompo isika. Mbola resaka zany momba zany bebe kokoa ako amin'ny ateboka faharoa. Fa raha olon'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia tsy miasa fotsiny satria mila volana, fa miasa ho an'Andriamanitra isika. Amen.
raha io andininy faefatra ambyroapolo io nijerena dia ambarany soratra masina fa misy lova raha isika eo amin'ny tompo no ny asa taontsika oleretsy ka io asa taonao io zany sady andraisanao karama ivelomana anoananao ny fiangonantsika no anampianao ny hafa sy ny sisa sy ny sisa fa tsy vitan'izay fotsiny fa ka eo anatin'io ilay asa ivelomanao io mihitsy ihany kio satria rehefa ataonao an'Andriamanitra le izy dia misy lova raisitsika ho valina ao amin'ny tompo zany hoe mandray dobla zany isika dia amin'ny fitahian'Andriamanitra motivation ngezabe zany tsy manompo mpampiasa isika fa manompo an'i Kristy ao amin'ny asantsika amena dia nidikan'izany samy mpiasan'i Kristy à plein temps isika rehetra reto matetika zay foana mieritrereta i pastera zany mpiasa am-piangonana à plein temps dia izy zany le mpiasa mpanompon'i Kristy à plein temps fa isika rehetrarehetra raha io andininy io mijerena io andalana mijerentsika io dia samy mpiasa an'Andriamanitra à plein temps isika naiza misy atsika manova ny fomba fisainantsika zany manova ny motivation hiasantsika tsara kokoa izany satria tombo tsara ny tompontsika na dia mahasoso tsara ny patron antsika olombelona dia izy mijery anao fantatrao fa hoe tokony amin'izao ianao no miditra dia amin'izao no mirava dia fantatrao hoe misy tsy le tompo eto ambony tany no tokony hoeritreretinao fa ilay tompo izay mampiasa anao ary anome anjara lofo valino anao zay no tokony hojerentsika manara-maso ny fomba fiasanao izy zava-dehibe aminy fomba fiasanao ny fanjairanao an'iny akanjo iny amin'ny tena hoe faran'izay tsara indrindra azonao atao dia misy mijery anao le tompo ary zay raha jerentsika io dia ozy izy hoe aza manao fanompona imaso hoe iny claire mandalo iny dia mitonga dia miporopaka tampoka na hoe mivadika tampoka le misy efa lay rapide be ny amin'ny manao an'ilay contrôle tsy haiko hoe inona daholo le ohatra hoe manao tsy mahazo manao Facebook na manao zavatra hafa fa tsy maintsy mifantoka amin'ny asa dia ianao nefa manao an'izy dia vao mandalo le mpanara-maso fa zay manana mpanara-maso ianao ary izy ny motivation anao tsy manao ho pila sitraka manolona isika fa amin'ny fahatsoram-po dia matahotra ny tompo dia ataontsika tahaka amin'izany ataontsika ho an'ilay mpampiasantsika ilay tena tompontsika lay izay neny fiantsontsika hoe tompontsika sy Andriamanitsika Jesosy ary tompo tsara izy amena izy no ilantsika sitraka fa tsy olombelona raha manao asa fanompona eto isika dia aza mieritrehitra hoe manao asa fanompona ho hita ny loolona na ho hitan'ny pastera na ho hitan'ny hira sosy rahabe hoe zahako ne manao an'izao fa atao an'Andriamanitra ary tombo tsara mendrika ny anaovantsika amin'izany asa rehetrarehetra izany Andriamanitra dia araka ny teneniko teo mandray dobla isika misy fivelomantsika velontsika anatin'ilay asa izay ataontsika fa mbola mandray ihany koa isika avy amin'ny tompo amin'ny fotoan'andro amena iasika amin'ity herinandro ity rapitso rahankapitso manampatonga ny tsaiko zomana sabotsy atao tsara satria izy ny motivation antsika izy ny tompontsika izy no anaovantsika ny zavatra rehetrarehetra amena ary andao ataontsika mihoatra noho ny andrasana amintsika azy amena satria izay le filazantsara Jesosy nandeha mihoatra niala tamin'izao ary filazantsara ihany koa ilay hoe manao mairay mihoatra dia tao anome tsara kokoa noho ny antramin'izay amena satria izy ny motivation antsika
andriamanitra ny motivation antsika, izy ny mpampiasa antsika. Ataovy ho fanompona ny tompo, satria izay mihitsy ny resahana ao amin'ny Kolosianina 3:3 eo. Tadidio koa nefa fa samihafa ilay hoe miasa tsara sy ny miasa mihoatra ny tokony ho izy. Dia mila mahalala an'ilay sabata fitsaharana isika. Amen. Anjarantsika ny mandanjalanja zay fa tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra tsika ilay hoe miasa mafy, miasa tsara, fa tsy tokony miasa mihoatra ny tokony ho izy. Ary misy rahalahy sasany eto anivon'ny fiangonana dia tena ohatry hoe atsoina ohatra ny amin'ny andro alahady, nefa fantatra sy efa ny fanarahana hoe tsy miasa andro alahady. Dia mampirisika andro zareo mihitsy hoe mila mijoro hafa moa ny hoe tena tsy efa zay mihitsy nefa fanarahana, fa hoe tsy ny fanarahana le izy manararoatra ilay mpampiasa. Dia ampirisihana mihitsy no hoe ijoro anambary hoe zahako mivavaka ako rehefa alahady, zahako manompy ny ankonako ihany koa mitsahatra rehefa alahady. Kanefa tadidio fa tsy afaka ny ianao an'izay ianao iresaka amin'ny mpampiasa anao raha ohatra ka ianao le olona manao kiravaka foana, na ianao le olona manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy. Fa zay le hoe ataontsika le izy motivation, Andriamanitra ny mpampiasa manao ny zavatra tsara mihoatra ny andrandransika. Dia amin'ny fotoana hoe misy manararoatra isika, dia afaka mijoro hoe zahako tena fantatra ny tsara mihitsy fa manao mihoatra no ny tokony atao, fa tia tena namasina an'ity andro anankiray ty ako hitsaharako tsy hanompoako an'Andriamanitra, hanompoako ihany koa ny ankonako. Amen ave. Rehefa manao tsara ny asako aho dia azo kantoka fa hoe tsy hirodana zao tontolo izao raha mitsahatra aho. Mbola mamena an'ilay mahazava-dehibe an'ilay fitsaharantsika ao anatin'izay. Mateo 5:7 makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Fitsaharana mihoatrany amin'ny lalàna ny resahana eto, satria tena hoe vesarany lalàna ny olona tamin'izany sy ny sisa, ary miezaka ny miasa mba azahoana ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa azontsika raisina ihany koa amin'ny fiainantsika andavanandro ilay izy hoe Jesosy no tena manome antsika ny fitsaharana, dia mitsahatra ho aminy isika. Ary tsy miasa hahafalan'ny mpampiasa na ny hafa isika amin'izay fotoana izay. Eny tsy hiasa hahafalan'ny tenanao akory azy, satria misy ilay karazan'ilay olona ilay hoe mahita ny fahafaham-pony ao amin'ny asa ataony. Tandremo fa tsy ao no tokony ahitantsika ny fahafaham-pontsika indrindra, fa izy ao amin'i Jesosy Kristy ny fahafaham-pontsika sy hahafaly antsika, ary ny asa isika nefa tena hoe ahafaly azy. Amen. Manova ny motivation antsika ny filazantsara. Ny faharoa dia hoe ny filazantsara dia manova ny etika entitsika miasa. Ahoana hoe zavatra mampalahelo dia matetika ny kristianina indrindra no tsy manana etika any amina resaka asa. Mampalahelo dia mampalahelo zany, fa inany mba tsy hoenao zany. Amen. Tsy isika zany. Amen. Rehefa mijery ny tompo amin'ny ao faralahy zao dia manana etika tsara daholo ireo saotra ny tompo. Amen. Ny Baiboly ohatra dia mampianatra antsika amin'ny ankapobeny hiasa ampahitsina. Amen. Hiasa ampahamarinana. Anatiny etika tokony hoe tsika anatin'ny asa tsika zany, tsy mivilivily, mahitsy tsara. Io Kolosiana 3:5-7 ihany dia miresaka momba an'izay hoe ny kristianina rehefa miasa dia miasa amin'ny fo, amin'ny fahatsoram-po. Anisany etika tokony ananantsika zany ao anatin'ny fanaovantsika asa, na manao kivilavila ny manodidina antsika, ny mpiara-miasa amintsika manao an'izao kilavaka sy zavatra maro samihafa izao, isika dia manana ny Baiboly mametraka ny etika ny asa tokony asantsika. Efesiana 4:1
andin'ny fafito ka hatramin'ny fahavalo dia miresaka atsika ihany keo ny amin'izany etika tokony hiasantsika ho an'Andriamanitra izany. mianjanja eo mason'Andriamanitra ireo 7 ora izay hiasantsika dia aoka isika ho mpitarintana tsara zavady ho mpitatana tsara ny fahaiza manao sy ny talenta izay nomeny atsika eo amin'izay sehatra ny asa izay anatin'ny etika zany hoe fahaiza mitatana an'ireo talenta fahaizana mampitombo ihany koa an'izany talenta izany ahafahanao manao asa tsara kokoa noho ny teo aloha. Ny Genesis 4:5 dia fototra ao foana moa tsika rehefa mijery an'izay le ohatra hoe asa hatrany amin'ny famoronana izay dia natao hiasa sy hikarakara ny tany ohatra i Adama sy Eva. Zany miasa izany dia miasa. Zany mikarakara zany dia misy endrika anankiray ny alohan'ny asanao tamin'ilay asa, mety asa virtuel na asa hita mivaingana io misy zavatra nanomboana dia misy zavatra tsara hita na hoe miha tsara ao anatin'ilay fanaovana ho an'ilay fikarakarana. Zay ilay etika tokony hananantsika hoe miasa tsara tsika ary mikarakara tsara ilay zavatra napetrak'Andriamanitra teo anoloantsika. Ohabolana 14 ohatra dia mananatra atsika hiasa mafy. Mananatra atsika ninona hoe tsy ho kamo. Satria par défaut isika miteny amintsika rehetrarehetra mahamalagasy atsika dia ina ny fiantsoana atsika tana firenen'ny moramora land. Efa fantatra daholo zay na izana izy. Eny tany Maurice ihany koa zay dia herinay hoe ny olona any koa dia mitovitovy amintsika ihany. Ngamba ny mety toetsain'ny nosy ngamba nilay izy. Fa izay ny izy hoe mampianatra atsika tsy ho kamo fa azoto hiasa ary anana an'izay etika izay hoe ny mpino kristiana dia mazoto miasa. Izany toraka izany koa ny eo abolana 9 ka hatramin'ny 2:1 ao amin'ny testamenta vaovao ohatra ao amin'ny Tesaloniana 2:7 Tesaloniana 2:7 dia mampirisika ny lehilahy. Misy lehilahy ve ato am-piangonana? Zana mihitsy. Mampirisika ny lehilahy hiasa. Ary ahoana ozy izy? Fa raha misy tsy miasa ozy izy dia tsy tokony atao isan'ny fiangonana akory. Etsany zany Paul no miresaka eto. Dia mbola ao anatin'io Tesaloniana 2:7 mbola miresaka Paul hoe zay tsy miasa izy dia aoka tsy hitavandrany amin'ny sasany fa aoka izy tsy hinana. Fanerenany tsiraray avy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra indrindra fa isika lehilahy ho eo amin'izay sehatra ny asa izay. Amen. Dia tadidio fa raha mpianatra ianao dia tafiditra anatin'izay etika ianao zay hoe tokony ho mpianatra tsara ianao. Mahafohy tena, mianatra mafy, mianatra tsara, mikarakaran'izay asa nomen'Andriamanitra anao zay. Amen na ve? Ny asa tsirairay dia manana ny mampiavaka azy avokoa ary samy manana ny fakapanahany avokoa. Misy ny asa sasany fakapanahy amin'ny resaka raboly, misy ny asa sasany fakapanahy mety amina resaka ara-potoana, ara-pahamarinana, samy manana ny fakapanahany zany ny tsirairay avy ao anatin'izay. Dia ny mpino ao anatin'izay le hoe hitombotsika amina etika kristianina izay dia raha mpino isika dia tokony hanana namana mpino tahaka atsika, mitovy sehatra asa tahaka atsika.
ifampizarana hoe tahaka ny ahoana kay ny fomba fiasanao mba hanatsarako ny ahy ihany koa. Ialanao amin'ny fomba fialanao amin'ity fakapanahy zay rahantsika miariary fa samy mitovy ny fakapanahy miatra amintsika. Dia ahoana no ialanao amin'izay mba hafahako misoroka ihany koa, misy an'izay échange zay, tokony hanana zay fifampizarana izay zany isika. Zay mbola mahasarobidy hatrany an'ilay hoe fiaraha monina. Sotra betsaka raha napaky manjatena. Tena zay mihitsy fiaraha-monina. Inona ny zavatra mpandavo ny hafa? Ohatry hoe mety hoe manala loatra kely ohatra miresaka kely amin'ny lanto ohatra ao amin'ny sehatra zay le ohatra hoe resaka misehatra asany amin'ny agence immobilier. Inona ny zavatra mety fakapanahy zay mety mahalavo malaky ny hafa ao anatin'izay? Dia mila kristianina tahaka anao ihany koa anao misehatra amin'izay sehatra zay dia mifampizara hoe inona kay ny fomba hahafahanao miaro ny tena ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany. Anananao hoe tena raha ohatra ka mijoro ako amin'ny agent immobilier anako dia manana etika kristianina ako. Amen na ve? Miasa sasany mety resaka sampy mihitsy azy, resaka sampy mihitsy no lasa fakapanahy be ao anatin'ilay izy. Mpanjaka faharoa toko 5. Dia raha mahafantatsika ny baiboly dia tantaran'ny Namanany ao. Namana zay prime ministre syrianina izy. Dia io prime ministre syrianina io na commande ny miaramila farany ambony ao amin'ny commande miaramila syrianina nanana aretina anankiray. Inona ny aretiny? Abokana, boka. Dia izy io malonga afaka mijery ianao ny tantarany Namana ao amin'ny io mpanjaka faharoa toko 5 io. Fa lasa nanompo an'Andriamanitra izy io, lasa niara-dia tamin'Andriamanitra. Ary hitantsika ao anatin'io toko 5 io ilay conversion. Fa rehefa nanompo an'Andriamanitra izy dia tsy hoe akory niala tamin'ny asany, fa mbola tao amin'izay le hoe maha-praminisa maha-commande miaramila ny syrianina izay izy. Fa inona ny zavatra nataony? Anehoanan'izay hoe fitokisany sy hoe tsy fivadiany amin'Andriamanitra izay. Raha tsy tisy aoko tsy tadidiko amin'ny 1 mosa 7 izay nanao hetsika anankiray izy hoe omeo tany aozy izy avy eto Israely. Hoetiko mandeha ary ny amin'ny asako izy dia tsy maintsy ho fitehan'ny mpanjaka rehefa manompo ny ino moa ny anaran'ilay sampy Rimona. Rehefa manompo any Rimona ny mpanjaka rehefa hiakoka ao amin'ny tempoly dia tsy maintsy zako amin'ny maha-prime ministre ako no hitehenany. Fa omeo tany aozy izy dia apetraka ao amin'ny tany zay andoaliako ao anatin'ny tempoly io tany io. Dia aneo izany fa izaho dia tsy mivadika amin'ny Jehova, fa Jehova foana n'Andriamanitra. Fa zareo manompo an'izay zavatra otopoy, fa zay ho anahako manokana anehoako fa tsy mivadika ahako. Dia isaky ny tehana anahy mpanjaka dia mandoalika ahako eo amin'io toerana io. Dia zany hoe maneho an'ilay fitokisana, tsy mivadika-pitokisana amin'Andriamanitra. Inamana manana an'ilay etika hoe Andriamanitra ireny ihany no topoy ao anatin'ny asa zay ataony. Dia io tany io no mampatsiahy azy hoe izaka ny Andriamanina. Dia tadidio sao dia manomboka rapitsy mety misy olona hitondra tany avy any Israely daholo. Tsika hoe aiza misy tany avy any Israely? Tsy zay le resaka eto. Fa ho anazy tany amin'ny testamenta taloha zany fa isika manana an'izay le hoe Andriamanitra hoe ianao no tompiko anatin'ity zavatra ataoko. Misy zavatra ampanaoviny tsy maintsy ampanaoviny lehibe sy ny ohatran'ny sisa
fa zaho tsy mivadipitokisana aminao fa mahatoky anao aho dia atao izay zavatra tokony ataonao a dia ihany koa topoy Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fahatelo maranantsika azy, ny filazantsara dia manova ny fomba fijerintsika ny asantsika. Hoy Tim Keller hoe betsaka ny olona ozy izy no mieritreritra fa ny asa dia zavatra tsy maintsy atao mba hahafahanao manao ilay zavatra tianao atao. Tena tianao atao. Asika ve izy? Ny olona sasany zany mandray an'ilay asa hoe ataoko ty ny anahy le andehanao croisière mitety an'izao tontolo izao tiako atao dia tsy maintsy miasa moa ahafahana manao an'izay. Fa raha fijery ny Baiboly, ny asa no jerentsika dia manana ny asany sy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra manokana ilay asa ataontsika tsiraray avy eo, satria miteraka vokatsoa amin'ny tontolo manodidina antsika rehetrarehetra rehefa ataontsika araka ilay teboka voalohany hoe Andriamanitra no motivation antsika ao amin'ny asantsika. Misy fiantraikany mitera vokatsoa amin'ny tontolo manodidina amin'ny zava-boary. Ary maneho sady tsika zany raha miasa dia tahaka ny efa maneho sady amin'ilay hoe indro ho avaoziko ny zavatra rehetra, satria olon'Andriamanitra sika mpanara-dian'Andriamanitra manao izay zavatra tian'Andriamanitra atao, dia misy an'izay endrika na redemption izay tokony ataontsika eo amin'ny sehatry ny asa izay misy antsika tsiraray avy, izay fanavaozana, izay famonjena izay. Manan-danja sy manan-kasina eo anatrehan'Andriamanitra ny asanao na dia mpamahafalalana azy ianao. Tsy haiko misy an'izany ve eto anevitsika, fa tena manan-danja satria mamerina ny asa ny zavatra zay simba mikorotana sy maloto, ary lasa fitahiana ho an'ny manodidina, filaminan'ny saina sy ny sisa sy ny sisa. Na mety hoe mpandrarà tahaka ny Michel na ohatra mpandrarà eto anevitsika ohatra mety misy ankoatranazy fa izy ny sary teneny, dia ianao mampandrarànao dia mampiasa olona betsaka ianao, mety amampolony amanjatony ohatra, dia reny olona ireny velana ilay asa sokafanao, dia afaka ny manana ny fiziny, manana ny maizy azy, manana ny asany eny amin'ny fiarahamonina, mamerina amin'ny laoniny an'izay asany maha-olona an'izay olona izay ianao. Dia hitantsika izay ilay hoe manan-kasina ao anatrehan'Andriamanitra ninona zavatra ataontsika. Mety tsy eto moa izy fa resahako ihany mpanamory fiaramanidina tahaka ny reto ohatra, dia sady manafaingana amin'ny fotoanan'ny olona raha olo eo dia andeha ho any izay zao kany ampania lalana 3 andro eny an-dalana fotsiny izay lalana 3 andro zany, dia raha mandeha fiaramanidina dia manampy kokoa le izy hoe vita adiny 3 ohatra na adiny 4 fa raha tsy haiko na mety adiny 2 sasany kolony azy, dia manamora ny fiainan'ny olona ary mampisy an'izay toko hoe fifaliana ao anatin'izay rehetrarehetra izay, ahatsara ny voary, madadio, mamelona, mitondra fifaliana, mampisy dikan'ny fotoana. Zany zao ohatra ny anisan'izany ny asan'ny reto ohatra, manamora ny fiainan'ny zava-boary. Raha ohatra ianao ka jardinier, izay ny asanao. Zany zao mijery an'ity ato ambadika ty izay milana fikarakarana le izy raha ny tena izy, fa tamin'ilay fotoana tena ohatra hoe misy nasaina ny karakara fa tsy le atony mikarakara azy, dia hitanao mihitsy hoe tena misy zavatra tena mipetraka araka ny tokony ho izy ary manome endrika mahafinaritra. Izay le ohatra hoe
mamelombelona mitondra hafaliana mampisy dikany manamora ny fiainany zavaboary hitanao hoe mirana ny zavaboary sy ny sisa dia ao anatin'izany ihany koa isika olombelona dia izay io asanao io mio tokony ova tahaka an'izany hoe tsy zavatra ataonao dia misy fiantraikany mampisy dikany manandanja ary manana asiny eo anatraian'Andriamanitra. Genesis 4:5-10. Ary Jehova nitondra andra lehilahy ka naponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Dia mbola miverina trano ilay hiasa sy hitandrina lasa nahatsara n'ilay Saedena. Marina fa efa hitan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra nataony fa mitohy manohy an'izay asan'Andriamanitra izay i Adama sy Eva manatsara trano manome endrika arak'izay azo atao. Manala izay tsy tokony ho eo. Inoko fa zany nataony Adama tamin'izy natao hoe hiasa sy hitandrina. Ary mampisy izay tokony ho eo teo amin'ny saha. Dia izany hoe sady mitondra aina mamokatra no mitondra endrika ihany koa. Dia aza mieritreritra hoe tena izany zany le resaka any amin'ny resaka ina moa ty zao resaka jardinage sy ohatr'izany no tena ahitana an'izany. Fa raha mpanao mozika ohatra ianao ka mpanao mozika tena ohatrany hoe ataonao an'Andriamanitra le izy dia misy zavatra tsara ho an'ny sofin'ny olona, mamelombelona ny olona. Na tsy voatery tsy mozika fotsiny ara fa raha zay ny ohatra ny mozika fa ataoko hoe mpiasa ao amin'ny birao ianao dia fantatra hoe ianao manao ny asanao an'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ao amin'ny birao any ao ny olona dia lasa mitsiko azy. Amen. Dia mampisy dikany misy fiantraikany any amin'ny olona zany. Na tsy ho vao miditra ny birao any olona dia tena hoana rehetra Jesosy nataoko. Za moa tamin'ny fotoan'andro rehefa ilay mandeha mitety ministerany amin'ny tsaiko ny fikarakarana maro samihafa dia tena misy toerana dia Jesosy efa tsy maintsy andeha ho akavy tato amin'ity moa zany za fa dia mombato tadidiko tsara mihitsy tamin'izay misy fotoana nanamboatra ny passeport ny Joël Zavakekim dia ao amin'ny inspecteur dia hiditra ao amin'ny bureau dia tsy haiko mihitsy hoe naninona angambany na hoe inona ninana liona vao maraina angambany izy sa tsy haiko hoe inona ninona fa vao miditra dia tsy maintsy ahitano tenenina foana dia efa mety dao ny zavatra dia efa maninona tsy nataonao tany am-boalohany zany tsy maninona tsy nitenenao tany am-boalohany zany fa tena matahotra ianao dia engany hoe mba tsy ho isika izany. Amen. Fa isika ilay manome fanantenana ary zay ny asanao zay mampisy dikany hafa mamerina amin'olona ny zavatra zay mety efa very sy ny sisa manandanja ny asanao mitondra aina mitondra endrika mampivelatra ny hafa. Amen. Tsy fantatry Michel ty fa nanontaniako le tamin'ny tapabolana sa rotokom-bolana zay tsy sahako mitondra le fiaranay miverina dia nangataka tamin'ny Michel hoe mba handefaso fiara zay afahanay mandeha mody dia nandefa chauffeur izy dia fiara dia nanontany anazy ako manao hoana le patron anareo vaovao tena mahafinaritra ka mahafinaritra afaka aloha ianao raha la Michel tena mahafinaritra mihitsy tsy hoe zaho paster anao nitenenanao zany tena zay mihitsy ka tena zay mihitsy dia ohatrany tena zay hoe mampivelatra ny asa ny hafa ny zavatra ataontsika tahaka ny lay Adama sy Eva napetraka Andriamanitra mba hiasa sy hitandrina ny saha mampivelatra ny tao amin'ny zaridaina d'Eden. Nao hiaraka hitsangana isika. Fanontaniana tokony hapetrakantsika amin'ny tenantsika zany dia hoe
ny ahoana no fiasako atonga ny asako ampivelatra ny hafa, atonga ny asako ampisidikany ny hafa, na io ara-batana, na io ara-pifandraisana, na io ara-pihetsepo, fa indrindrandrindra ara-panahy. Amen. Ka na mpivarotra ianao, na mpitantana orinasa ianao, na reny ao atokantrano ianao, na mpandrafitra ianao, mpanao asa tanana samihafa ianao, mpampianatra ianao, ninona ataonao dia tokony ho zava-dehibe aminao ny amaly izay fanontaniana izay hoe ahoana no anapiako ny hafa hivelatra kokoa noho izaho. Amen. Ka na azo tombony ahako na tsy azo tombony ahako amin'ny fampivelarako ny olona dia anao izany hatrany ahako, satria hafa ny motivationko. Motivationko dia hoe Andriamanitra no mpampiasa. Amen. Izay no ilay hoe mitondra ny filazantsara ny amin'ny toeram-piasana isika. Zay vao resaka rehetrarehetra teo zay hoe ny filazantsara dia manova ny fomba fijerintsika n'ilay asantsika. Ka ity tsika ity miajoute valeur ao an'ny hafa ao anatin'ny asa izay ataontsika. Ny filazantsara io dia manova ny etika atsika ho etika araka ny soratra masina, ary ny filazantsara ihany koa dia manova ny motivation antsika ho amin'ny asa. Ka mino fa ho motivé plus que jamais, tena ho motivé tsika hiatrika ny rapitso. Amen. Satria fantatsika hoe iza no mpampiasa atsika, ary ho amin'iza no anaovantsika ny asa rehetrarehetra, ary mbola mahazo tombony dobla isika amin'io asa ataonao io mihitsy, hoe sady ivelomanao anaovanao izay asa an'Andriamanitra, ihany koa Andriamanitra maro soa atsika arak'izay sitrapony amin'ny fotoanandro no hiaraka hivarakisika. Andriamanitra io misaotra anao tokoa izay, satria kaina sainao hikolokolo hikarakara zaridaina izahay, mba hampamirapiratra n'io zaridaina io, ary nataonao zaridaina ny asanay dia tena nataonao hoe ianao ny motivation anaovanay tsara an'izy io, anaovan'izy io araka ny etika kristianina izay, ary indrindrandrindra miajoute valeur izay, fantatra efa miajoute valeur izay, dia engana izay ahay hiasa ary mpiasa tena hoe mendrika anao ho voninahitra ao any amin'izay zavatra rehetra ataonay. Misy fanamby samihafa, misy ireo fakapanahy samihafa, engana izay dia tena hoe mpiasa tena hoe tsy mahamenatra anao fa mahajoro manoloana ireo fakapanahy samihafa. Eny hatramin'ny resaka fakapanahy momba ny fanompo-tsampa mihitsy azy dia nahazo ohatra izay tamin'Amana hoe tena mijoro atoky anao hatrany izy, na dia tsy miala tamin'ny asa izay niantsoanao azy azy. Dia indraindray tena tsy vahaolanao anay ny hoe miasa amin'ilay tontolo séculaire izay nametrahanao anay, fa tena ao mihitsy ny tena tianao izay iseho fa zanakao. Dia mankasitraka tompo ao fantatro fa fanampy foana ny asa eto, satria mbola eto amin'ilay efa sy mbola tsy izay, fa ndray androany ho tonga ny fotoana tsisy ampitomany anay intsony izany asa izany, fa ho feno fifaliana izay ianao ny asanay, satria hitanay ny vokany ary manome voninahitra anao foana ny vokany. Dia mankasitraka tompo voninahitra anao mandrakizay. Amen.